Izay ny vaovao mikasika ny dian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny délégation zay tarihiny any Frantsa fa hivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Nanao fanambarana ny antoko zagasy momba ny tranga zay nahazo ny filohany sy ny fanelezana vaovao tsy marina manodidina ity raharaha zay mikasika azy ity. Nisy ihany koa ireo vavolombelona ny joro ny tatitra ny zava-misy marina. Lova Ramanatsoa sy Mami Rasoanaivo no mitatra ny vaovao. Ny antso amin'ny fanajanonana sy fampielezana vaovao tsy marina ny antoko zagasy izay tarihan'Andriamatoa Raty-Harrison Jean Navandahy. Nisy arak'izany ny fanambarana nataony antoko momba ny tranga izay nahazo ny filohany ka nanendrikendrehana azy ho tompon'andraikitra vony sy ratra nataony aman'olona noho ny resaka fangalaram-bato. Tsy fanaoko ary mbola tsy nataoko ny kastanan'olona satria tsy tandotsika satria amin'ny tandotsika dia namelona fa tsy namono gasy piraitanindrazana amintsika. Hitaporofo zany tamin'ireo nasaina namono sy ny fofony haiko fa lasa namana izy ireo ankehitriny ary tena lasa mpiara-miasa mihitsy. Ary na dia azo koa natao aza ny nitory sy nanagadra azy dia tsy nataoko izany satria noho ny fahantrany nahatonga azy nanao ireny fihetsika ireny ho fikaramana ary nataon'olona fitaovana fotsiny any nitory. Njoro vavolombelona kosa ireo olona nahita sy sendran'ity tranga ity izay niseho tamin'ny 7 Mey lasa teo tamin'ny 5 ora teo eo teny Ambohipotsy ambadiky ny fiangonana. Tsy misy le hoe famonoana an'io lehilahy io fa tamin'ny andro nitsaboana an'io lehilahy io ary mbola tsy teo ny seza gasy fa endrikendrika fotsiny le anaovan'olona anazy dia izay ny mampalahelo ny foko dia izay nitromboka aty. Zany ny président mbola taty aminay taty amin'ny taty ambony tany satria nisy ankizy tola kara fanondron-dehilahy nefa ny izy tola kara fifidianan-dehilahy nefa ny izy vehivavy tonga le kara fifidianana dia niantso amin'ny président hoe misy problème ohatran'izao dia tonga taty izy dia nijery an'izay dia nefa na i président niala taty aminay tsy afa tamin'ny dimlatsaka teo izy niala taty aminay. Izay zany manamarina fa tsy namatika an'izany action izany président fa mbola tao aminay izy tamin'ny fotoana io. Raha tsy misy ny fiovana dia hiakatra fampanohavana rapitso ity raharaha ny hampanganan'ny filohany antoko zagasy ity. Mbola voatazona eny zandarimariam-pirenena tokoa ny filohany amin'izao fotoana izao ary mbola ao anaty fanadihadiana tanteraka ny mpitandro ny filaminana momba ity raharaha ity.